natao androany zany a dia fanetanana satria tonga ny fotoana tsy maintsy avotany Madagasikara. Ny crise misy eto Madagasikara dia crise morale ny misy eto aloha voalohany, zay vao crise politique, zay vao crise sociale, zay vao crise économique, fa morale tsinony zany fa virus ny corruption. Ary dia tena mbola mampatsiahy zany hoe magaka fa ny mpanao gazety zany zay hoe avy any ivelany ireny zany tamin'ny francophonie dia fantaniana tsotra napetrany tamin'ny mpitondrantsika zany hoe comment faire reculer la pauvreté et la corruption, satria ireo zany ny tena retina zay misy eto Madagasikara. Ary tsy hoe Madagasikara any no tratran'izay fa zay firenena zany tratra ny virus ny corruption dia tena tsy ny zavatra somaro tsy nety zany tamin'ny fotoana iny dia fanafenana n'le corruption no tena natao fa tsy nampiseho hoe ahoana ny fomba hielana amin'le fahantrana sy ny fahalovana sy ampandrosoana ny Madagasikara. Ka ny fotoanandroany zany dia ilazana amin'ny zay olona rehetrarehetra tia ny fahamarinana mba ho zay fifidianana manaraka eo zany amin'ny présidentielle manaraka eo dia le tena ady dia hiady ny andaniny mbola tianohy ao anatin'le corruption ny fahalovana sy zay miandany hoe andao hoentina amin'ny fahamarinana ny firenena. Ny joroly ny VKM zany miaraka amin'ireo antoko zany zay efa hoe resy lahatra fa tokony akambana ny hery dia hitarika ny firenena makany amin'ny fahamarinana. Ohatra fotsiny zany zao hoe raha ny ao anatin'izany fitondrana zany no mitondra firenena dia tsy ny président république ihany no manao fienianana eo anatrehan'ny fitsarana sy ny tanindrazana sy Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana, fa zay ministra ny gouvernement rehetra dia manao fienianana fandeha amin'ny fahamarinana. Rehefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana izy dia miala, satria tsy afaka nasitrana amin'ny firenena raha tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Manana programa ny VKM ao anatin'izay, satria ny VKM zany karoka ny ao anatin'ny VKM ary zay taona maro zay dia fikarohana amin'ny anavotana ny firenena zany. Programa ny VKM zany dia zao hoe tokony apetraka amin'ity firenena tia ny fototra socle de la justice, de la souveraineté nationale, de la démocratie. Ary zany zavatra zany tsy hoe tononona fotsiny zany fa tokony hitany amin'ny lalam-panorenana, tokony ho hita any amin'ny code de la communication. Ohatra ny VKM zany raha hoe misy mesure voalohany zany zay ho raisin'ny VKM, raha ohatra ka hoe ny VKM no hoe anisan'ny matateraka n'izany fampidirana olona amin'ny présidentielle zany dia ny fampelezam-peo zany dia tsy hoe ny télévision nationale sy ny radio nationale ihany no ahenika amin'ny Madagasikara, fa manana anjara ahenika amin'ny Madagasikara daholo ny anona zany ny télévision sy ny radio rehetrarehetra. Zany hoe miovy ny code de la communication iny tena misy libéralisation zany zany mesure voalohany zany satria ny éducation voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay zany ao amin'ny lafiny économie dia zay le izy hoe ahatonga atsika zany tsy firenena ataontsika hoe consommateur fa olona zany afaka mokatra ka ny anjaran'ny fanjakana dia manampy amin'izay famokarana be dia be ny zavatra azo atao eto amin'ny firenena zany ary manana potentialité zany ty Madagasikara ty. Manaraka an'izay zany ary zay moa zany hoe mahatonga ny hoe pluridisciplinaire atao amin'ny VKM dia tsy mba hoe tsy hoe chiffre économique fotsiny no aseho zany fa ohatra hoe zay moa zany ingénieur ny asa vaventy zay zany dia misy fiantraikany amin'ny fanaovana lalana sy ny équipement sy ny resaka hoe énergie sy ny karazany zany, aménagement du territoire zany sy ny hoe bien-être social mahasoa ny fiainam-bahoaka dia tonga hatrany zany le izy.
ka rehefa manao projet anao tsy projet fotsiny azahoana vola be ahatonga ny trosa tonga fa projet zany zay tena hoe anasorana ny Madagasikara na ao anatin'ny fahantrana sy corruption satria ireo tena aretina misy amin'ny Madagasikara ho ahely zany zao teny zao eraky ny province eraky ny région faritany eraky ny district zay rehetrarehetra tiany fahamarinana dia ndao tsika hiaraka ary hiadytsika combat le tena combat ito zany le vrai combat miady amin'ny tsy fahamarina